Sorany tompo fa isaky ny asapotsy dia rotoroto ny rahalasana bavy manao asa fitoriana ny filazantsara be dia be. Aleloia, tena mahafinaritra mihitsy ary dia mbola manentana antsika tsirairay avy fa minontsika fa ho azontsika ty Antananarivo ty. Ny tany rehetra izay diaviny tongontsika dia azontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manaova mainina izay mino an'izany. Aleloia. Misy olona be da be ho an'i Jesosy eto. Misy olona be da be mila vonjena eto. Nda ho ampio zahay. Amin'ity herinandro ity dia hanao vavaka spesiala antsika isaky ny atoandro ho an'ny asa n'Andriamanitra rano fotsiny. Eloha tsara, amin'ny 12 ka hatramin'ny ray sasany, adiny ray sasany io zany. Amin'ny 12 ka hatramin'ny ray sasany misy mpanompon'Andriamanitra 5 enina mianadahy zay a. Dia zay ireo ifandimby ampahery anareo ao anatin'izany. Manomboka alatsinainy ka hatramin'ny azoma, amin'ny 12 ka hatramin'ny ray sasany, mba amin'izay ren'le mpiasa reny afaka tsy mody any an-trano izy, afaka mandeha aty izy miaraka mivavaka aminay. Tsy misy zavatra hafa hoentina mbavaka fa ho an'ity foibe akoron-drano ty, ho an'ity Antananarivo ty, mba azahoantsika olona maro be atsinanina andrefana atsimo avaratra. Tena ho azontsika tanteraka ty Antananarivo ty. Mila vavaka izany, tongava isaky ny atoandro mandra-bavy ny azoma manomboka raha-pito izany dia mifandimby eto izay mianadavy ampahery anareo eto amin'ity toerany ity. Aleloia. Manantena amin'ny fahatongava anareo. Tahiny Jesosy. Averitsika ny andiny voalohany amin'ilay rosironjato eny, fotsy madio tahaka ny oram-panala. Aleloia. Rosironjato. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra izany. Isaurana nehilagira zay naseho ny parota. Isaurana ny zanaka no niratra mahasitrana. Alilirenirenia aza azo pamoria natoko sasawao Futsi miota mundura parata Cigareta Salire vira Terrama pece sose Merabatsika koa ny amin'ny faritany sy ny any toerana maro samihafa izay manaraka any amin'ny tambatsotra serasera. Tahin'Andriamanitra ny malagasy rehetra. Saorana ny tompo fa mpanompon'Andriamanitra dia nitarika antsika ny amin'ny rano Jesosy. Ary izany mihitsy ny toritentsika amin'ity androany ity. Ao anatin'ny fetim-pirenentsika any amin'ny morontsiraka ndrena any amin'ny faritra Atsinanana dia mitovy tamin'ny taon'ny Baiboly rehefa Pasika dia herinandro manontolo manao fetin'ny Pasika. Dia ry zareo any herinandro manontolo, herinandro manintsitra dia fety. Tsy misy makany an-tsaha, tsy misy miasa fa fety rehefa fentsisy. Any amin'ny ry zareo ny androany alahady mbola manao fety foana. Noho izany dia amin'ity alahady dia hoentina itsika ny amin'izany fanafana ara-panahy izany. Fahaleovantena ara-panahy, fanafana fanandevozana ara-panahy.
mampalahelo mantsery havana fa afaka atao anatiny fanandevosany vazaha ny kasy fa tafiditra mbola tavela ao anatin'ny fanandevosany devoly ny akabiazana mbola zanahany devoly mbola betsaka ny olona sovaliany devoly tsy manana safidina mandeha amin'izay lalana tsy tia mampalahelo zany fa ny baiboly kosa androany dia mampanateny fa Andriamanitra manome lalana nafana ao anatin'izany ka sady ho afaka tamin'ny fanandevosany fanjanahantany malagasy ary ho afaka ihany koa ao anatin'ny fanandevosany devoly. Amen. Manao vamena izay malagasy rehetra tonga eto. Ry havana, tsy misy afa-tsy ny rany Jesosy sy ny vavaka. Izay ny lohatenitsika androany, ny rany Jesosy sy ny vavaka, reo anankiroa ireo tsy afaka misaraka reo. No hoe rany Jesosy fotsiny fa tsisy vavaka dia tsy mandaitra. Ny vavaka fotsiny fa tsisy rany Jesosy dia tsy mandaitra. Fa ny rany Jesosy sy ny vavaka dia milaza aminao a anafaka anao anatin'ny fanandevozana izany. Tsy maintsy misy raha zay vao misy fanafana. Arao ny tantara teto Madagasikara fa ho ariana misy raha latsaka indrindra raha mandrika dia tsy maintsy misy fanovana foana ataon'Andriamanitra. Tsy haiko na fantatry ny mpanao politika zany ka toetrany manao zavatra tahaka izany foana hatrany amin'ny andro fanjanahantany dia marobe ireo malagasy no androtsaka ny rano no tifirina no vonoina na lefa tao anaty vagon tamin'ny Moramanga dia nitifirina tao marobe amanetsy maty tamin'ny 1947. Fa reny rehetra reny kosa dia hitan'Andriamanitra ka mitondra fanafana teo ambanin'ny fanandevozana fanjanahantany. Tsy teo ihany fa rehefa nisy ny fitondrana indray izay nolazain'ny ilay saribakori'ny imperialista tamin'ny repoblika voalohany dia mbola nisy raha latsaka ihany koa forava tanteraka izany 1972 izay fitakinana atao amin'ny mpianatra dia be da be ny mpianatra maty tamin'izany sy ny olona maty. Raha latsaka dia nisy fanafana fanavoizana indray. Misy zavatra rava foana rehefa misy raha latsaka. Tahaka izany na tamin'ny 91 araiky amin'ny 90 na tamin'ny 2002 sy ny sisa rehetra teto Madagasikara rehefa misy raha latsaka dia tsy dinin'Andriamanitra fa misy reny raha reny mitaky zavatra foana dia misy fanovana. Ry havana, raha misy dia ho afaka ao anatin'ny fanandevozany devoly dia efa latsaka koa ny rano Jesosy. Ary izany rano Jesosy zany tsy matahaka ny ran'olombelona na rana biby fa ran'ilay zanak'olo Jesokristo, lay Jesosy tsy nanota, lay Jesosy masina, lay Jesosy marina, lay Jesosy zanak'Andriamanitra nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Dia no fandatsahan'i Jesosy any rano zany dia ny olona rehetra izay mandray ny rano Jesosy, izay mitaky ny rano Jesosy sy azy ao aminazy dia afaka ny fanandevozana avy hatrany izy. Alleluia.
izavony teo afaka mifanandevozana azafady petabe ny zavatra manandevo misy karazan'olona andevo anatin'ny fisototoka misy karazan'olona andevo anatin'ny fijangajangana misy karazan'olona te ho afaka misigara sy miparaky fa tena voafatotra ao anatin'izany misy karazan'olona andevo anatin'ny alatra te ho afaka amin'izany alatra zany fa misy devo mitona azy foana angalatra eny fa na de efa tana tamora izy de mivoaka na tamora indray izy voaka mifonjy indray izy de miverina mangalatra alatra manandevo de milaza aminao aho fa mahery ny rano Jesosy mila mivavaka ianao mangataka an'Andriamanitra nafaka anao de mangataka ny rano Jesosy azo aminao laza aminao aho tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy miova ny fiainanao tsy maintsy lasa olom-baovao ianao manao falelo mafy be noho ny amin'ny rano Jesosy zany ny teny mafy hoe mahery ny rano Jesosy alleluia hojery antsika fa tany amin'ny testamenta taloha amin'ny Levitikos toko faefatra andiny fa 17 ka hatramin'ny faraiky amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 17 ary raha misy amin'ny vahoaka manota noho ny tsy fahalalana ka mandikana anankiray amin'ny didin'i Jehova mikasika ny zavatra izay tsy tokony atao ka meloka na raha misy mampahafantatra azy ny fahotana izay nataony dia hitondra zanak'osy vavy tsy misy kilema ho fanatitra izy no ny fahotana izay nanontany ary ametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra no nota izy ka mo fanatitra no nota eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra dorana ary angala mpisorona amin'ny rantsan-tanany ny raha ka ataony eo amin'ny tandoky ny altara ny fanatitra dorana ary ny raha rehetra dia hidiny eo ambodin'ny altara ary esorony ny sabora rehetra tahaka nanesorany sabora fanatim-pihavanana ary andoro izany ho an'i Jehova ny mpisorona ary anao fanavotana ho azy ny mpisorona dia velany heliny alleluia rehefa misy manota tao amin'ny lalàna ny testamenta taloha dia maka biby tsy nandray voromailala ho an'izay tsy dia manana omby misy ondry misy omby hoentina ao amin'ny altara ary dia voalaza ny teny mametraka ny tanany eo amin'ny loha fanatitra no nota izy zany hoe raha tafalatsaka tao anatin'ny nota ny olona anankiray dia mitondra ny zanak'omby iny izy na mitondra ny biby iny izy dia alatsaka tanteraka ny ranon'ilay biby dia apetraka ny tanan'ilay namota ilay olomeloka eo amin'ilay biby dia rehefa avy dia ahidina tanteraka ny rano io biby io dia alaina ny sabora ao anatin'ilay biby dia iny indray tetoroana eo amin'ny toerana fandoroana ao anatin'ny eo amin'ny altara dia iny fofony iny miakatra makany amin'Andriamanitra minao fa efa nitony sabora daholo tsika etsetsasetsa tsy ary tao izay le nitony sabora dia misy fofona manitra miakatra makany amin'Andriamanitra dia rehefa avy eo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra dia lazaina le olona ambara-pahy be maso fa voavelany helitra nohony amin'ilay raha latsaka ary ilay sabora zay atono zay torana dia tandito mivavaka zay asandratra lay zanak'ondry
dia tandindony Jesosy Kristy. Zavatra anisany efa ny ten'Andriamanitra ireny rana biby reny dia namela eloka fotsiny, fa tsy misy nanafaka tamin'ita, fa rehefa miala eny olona dia izy voavela fotsiny elony, milamina ny sainy, maivamaivana izy, fa kosa tsy afaka amin'ita. Fa tombo atsika ny amin'ny rano Jesosy, sady mamela eloka no manafaka ny fahotana. Ho teovony rano Jesosy enenao androany, sady voavela eloka anao miala eto, voadio tanteraka tahaka ny oram-panala, tahaka ny vonoany fotsiny fahotanao, ary atao tanteraka ianao, io fa tanteraka ny fiainanao, satria mahery ny rano Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Nateriny ny tapandeha teo amin'ny azo fijaliana Jesosy ho famelana sy fanadiovana antsika tsirairay avy. Tokony tsy anaikitsontsika hoeketsainy karazana zavatra maro samihafa manandevo atsika, fa tsika ao amin'ny Galatiana toko 10 andiny voalohany, sao mivolazany tenin'Andriamanitra. Tomoera tsara, Galatiana toko 10 andiny voalohany, tomoera tsara ao amin'ny fahafahana izay nanafahany Kristy antsika, ary sa mety atsoa misoka ny fanandevosana indray. Eno tsara zany ry kristiana, ry zanak'Andriamanitra, tomoera tsara amin'ilay fanafahana izay nanafahany Jesosy anao, aza manaiko azo misoka ny fanandevosana indray. Rehefa aveo teo azo misoka ny efa nafahana, efa vita batisa, efa nandray ny rano Jesosy ao ariana, afaka 3 taona, afaka 10 taona, dia andevosony fahotana indray, andevony indray. Dia hoy ny ten'Andriamanitra aza manaiky lay rano Jesosy izay nanafaka anao tany am-boalohany, rangatanao indray, mbola mahery manafaka anao koa androandro. Misy karazan'olona izay manana an'izany toe-panahy izany, fa amin'izao fetim-pirenena izao andao asantsika indray mivavaka tsika, mba ho afaka tsika, sady afaka teo amin'ny fahaleovan-tena, teo amin'ny fananjanahantany, no afaka ko ara-panahy andofa fiainana mandrakizay e. Ao amin'ny Koritiana voalohany toko 9:12 dia sao mivolazany tenin'Andriamanitra. 9:12, azoko atao ny zavatra rehetra, nefa tsy mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Azoko atao ny zavatra rehetra, nefa tsy mety andevosy ny zavatra na inonao. Averiko zany, ringare mba irasaina amin'izany tsika rehetra, hoe tsy mety andevosy ny zavatra na inonao. Nahoana nefa afaka, nahoana nefa voafonjy, dia mba naiko andevosina indray. Tokony irasaina amin'ny apôstôly Paoly tsika, hoe tsy avelako misata manano devo aho, fa rehefa afaka dia afaka mandrakizay, rehefa voavonjy dia voavonjy mandrakizay. Mampalahelo ny malagasy, fa tamin'ny fotoana nanaovan'ny no ireo raha mandrika maro isan-karazany, fitakiana testero izay natao mba hanafahana atao anatin'ny fanandevosana vazaha. Dia tapa-kevitra ny gouvernemanta frantsay mihitsy fa anome fahaleovan-tena tanteraka amin'ny malagasy. Taloha kely ny 26 juin 1960 dia nisy iraka ny gouvernemanta frantsay, mialatsy mifanenarana tsy tadiditsony efa ela be ny tantara, iraka izay nanao fanambarana teo Mahamasina, sady nanondro ny lapany andafy avaratra, ka niteny hoe miverina amin'ny malagasy ny fitondram-panjakana lava be ny kabary, miverina amin'ny malagasy
falefatena malagasy fiandihana pirenena hiala tanteraka amin'ny frantsay tsy anjanaka itsony apetraka aminareo malagasy amin'izay fitondrana ny taninareo peda be mikabary verina eto amin'ity lapa ity indray sady manoro ny lapany andafy avaratra ny lapa mpanjaka satria mifanjaka natao mantsy ndravan'ny vazaha verina zany ny teny ilay vazaha iraky ny frantsay orakoraka ny an'olona tamin'izany satria nahoany faly efa tena tanteraka zany fampitondra malagasy ny malagasy kosa rehefa nandray micro zay hoe raha zaiko aminareo mampalahelo nandray micro ndray mpitondra malagasy ry tamin'io andro ihany de ozy izy zay aza elanareo tanteraka eto ihany nareo tsy maninona fa mahaleo teny zay fa zay mbola hiaraka aminareo ihany tena mahakivin'olony zany lay mpanandevo lay mpampijaly anao efa milaza fa hiala tanteraka enao ndray zay mba nandrandray mivahoaka ndray lasa fa hoe de mbola aleo eo ihany nareo fa aza elana zay mbola miaraka aminay any amin'ny birao-panjakana any amin'ny ministère ary izy aty falo mpanjanaka hoe tena mahasary bakolo zany zay raha izany petabe ny olona tahaka an'izany Andriamanitra mampanatena azy fanafana tanteraka satria olo teny Jesosy hoe zay mino zanaka raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fa misy olona indray rehefa avy eo mbola miakaroko mba amin'ny devoly mbola te hiaraka amin'ny devoly tsy te hisaraka amin'ny devoly androany mampanatena anao Andriamanitra fa ho afaka tanteraka ianao noho ny amin'ny rano Jesosy amen izany te ho afaka tanteraka ry havana fafana tanteraka no ampanantenain'Andriamanitra irao Jesosy vavaka sy rano Jesosy tsy afaka misaraka ireo mila mivavaka ianao tovy amin'ny ranao a Jesosy eo sasao amin'ny ranao a Jesosy eo fonjeo Andriamanitra taraina aminao a de rehefa avy eo arotsaka Andriamanitra amin'ny ranao ao amin'ny tenanao ny rano Jesosy androany de androany afaka tanteraka amin'ny fanandevosana ianao tsy misy devoly tafajanona intsony zay mamaritra sy mankeja manao sovaly ianao tsisy devoly fitafajanona lasa olona vaovao ianao olona afaka ao amin'ny Jesosy de rao mafy be Jesosy miny amin'ny rano mafimafy no izany aleloha raha lasa abavy eo ry havana malala amin'izao andro fankalazana ny fanafahany zao ndaotsika mba hangataka amin'ny tompo hoe afako fanahako Jesosy ao zay maniry any zanatsangamy hoe ny tanana azafady tamin'ny fanafahana rahalanana fahany Jesosy aza mananky ho atsony misoka amin'ny fanandevosana indray aza mananky alleluia tsika raha lahy tsy manaiky ho andevosana sikiara zany a alleluia de rao Jesosy tsika tsy manaiky ho andevosiny hialatra izany a tsy manaiky ho andevosiny vola zany a ka hoe lasa mangalatra lasa manao risirisy varina izy sy corruption be dia be andevosiny vola tsy manaiky an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy aza manaiky tenenina akaikina aza manaiky alleluia mety aminareo ve zany Toriteny zany sotra an'Andriamanitra tsika fa mbola velonaina kristianina rehetra dia zanaka mifahafahana daholo no fa lasany tenin'Andriamanitra zay lazain'i Paoly teo alleluia fa zaho izy izy azoko ataony zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa zany hoe afaka manao zay tiako atao izy monifé amin'izany fa tsy ny zavatra rehetra zay mahasoa ny tena zanak'Andriamanitra zany dia mikatraka ny zavatra mahasoa azy
zay mahasoa tsy hoe ny zavatra mahafinaritra fa zay zavatra mahasoa ary za tsy mahety ho andevozo zavatra na inona na inona betabe ny olona andevozo ny Facebook ka raha tokony ho Facebook ny anarany dia lasa Facebook ka tany am-piangonana mbola miconnecta foana hatreny ambony bus eny amin'ny arabe efa mila hitona amin'olona mbola eo ihany tena ozina tena hoatray na ho anaty bus dia efa gagina hoatray ity zaza ity hoatray ity lehilahy lehibe ty dia andevozany ty zavatra ty raha tokony heritreritra ny amin'ny fiaina raha kristianina dia tokony heritreritra ny amin'ny ara-panahy tokony hisaintsaina tenin'Andriamanitra tokony anao vavaka am-panahy dia eo sy le Facebook ny ratsy fa na itsika zato am-piangonana dia mampiasa an'izany fa le andevozy ratsy raha tokony hivavaka tokony hamaky baiboly tokony hisaintsaina ny amin'ny zavatra ara-panahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy dia la miandro aza manaiko andevozona ina na ina raha sarabavy anafaka anao amin'izany le Jesosy amena dia amena dia amena zany mbola betsaka ny andevozo ny fitsangatsangana engany mbatsisy amintsika andevozo ny fangalaram-batin'olona na dia efa mipetaka eran'ny tanàna izy efa loza ny fitsangatsangana fa miteraka sita na dia efa torina isan'andro any am-piangonana fa miteraka fisarapanam-badina izany na dia efa anariny ny tany amin'ny commune tamin'ny fisoratam-panambadiana izy ka ao anatin'ny lalàny malagasy mihitsy milaza tsy mahazo mifanitsakitsaka mpivady na dia efa vita voady teo amin'ny altara izy fa nanajanao tso tianao aho ary tsy atakalkolizany izy ianao fa tafalatsaka ihany aiza mahatonga zany devolo manandevo devolo mamato devolo manao sovady so ihany fa misy ny rany Jesosy zay manafaka anao anatin'izany mba nanana fiainana masina fiainana madio misy ray ny olona zay volaza ao Petere manana maso feno fitsangatsangana fo mijery dia manana fisainandratsy maso feno fitsangatsangana fo feno fitsangatsangana raha lasana bavy eo so ihany fa misy ny rany Jesosy anadio anao androany anasa anao androany samy miteny mahery ny rany Jesosy dia miteny manafaka ny rany Jesosy ho lasa olona vaovao amin'ny Jesosy ianao anabavo masina tolonareo rahalahy masina tolontsika rehetra vonareo venareo vavaka androany tsy maintsy mila vavaka zany fa io rano Jesosy io dia latsaka fotsiny raha tsy mivavaka ianao fa rehefa mivavaka ianao dia mirotsaka aminao ny rano Jesosy fotsy mihoatra ny ora-panala sasaoao fotsy madeo ny ora-panala sarotsino ny arena sarotsy tsangatsika azo fijalianako alagelo ny aretany fa tsy voerima aoka voatarika eo atsakany taranao aoka o voatarika eo anadeo ny otakoa sasao fotsy manisa no ny ora-panala noneo sanatony tanantsika rehetra fotsy mihoatra no ny ora-panala manao famaina mafy mahazo toerantsika ho tahiny tompony ianao androany ka ho raisinao ny rano Jesosy tiany Jesosy mamonjy mila voavonjy alleloia fa tsika tsy ananky hoe anarana fotsiny zany fa mila voavonjy tsika fa ketsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy 7 tsika tsy avy miara-mamaky an'izay 7
andin'ny faefatra ambin'ny folo tatelo ambin'ny folo samamaky efatra ambin'ny folo tsika jiaby amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'olona ary ny anankiray tamin'olona namalika anao tamin'ireny isa moa reo ame akanjo fotsy lava avy taiza izy ireo fa hoy izy tamintsika rehetra tompoko ianao malala dia hoy izy tamintsika rehetra ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony mafy be azafady ary ny akanjony no sasany sy no fitsiny tamin'inona tamin'ny rano zanak'olo tamin'ny rano Jesosy. Alleluia. Però Jesosy no sasany sy no fitsiny tamin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy dia tsy manasa ihany fa ny rano Jesosy koa dia manafotsy. Na rehefa vehivavy mahenjany tena fitsina ny trano, fitsina ny fitaovana, fitsina ny bendrabe zatra fitsina tsy mitovy mihitsy hoe manasa sy mamotsy. Marina sa tsy marina sœur? Marina sa tsy marina? Tsy mitovy ny hoe manasa sy mamotsy. Ny manasa dia tsy nandray vitan'ny rano miampy savony sy éponge, fa ny mamotsy hafa mihitsy. Tena mila zavatra, mila zexa, mila bedabe, mila laveny mamotsy, mila bombo fitsina satria misy zavatra tsy afaka ny savony. Ny rano Jesosy dia tahaka an'izany, tsy manadio fa tena mamotsy anao mihitsy. Mana ny akanjony no sasany sy no fitsina. Ho fitsina ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ny rano Jesosy mahavita an'izany mamotsy zany. Misy zatra mety afaka fotsiny rehefa mandre toriteny ny olona anankiray tonga dia afaka fotsiny ny fisotro ataoka. Afaka tamin'ny fisotro ataoka tsy mamaty drazana intsony. Toriteny fotsiny dia afaka izy. Tsy nandray nananatra fotsiny pasteur dia ay pasteur tena io va dia nio fisy lasa endry be izy. Fa misy karazana ota tsy tena mila ny rano Jesosy mihitsy mamotsy azy. Fiatsaram-belatsihy, ny langa. Alleluia. Ny fitsangatsangana mila fitsina amin'ny rano Jesosy. Ny fankalana ao anaty, ny voratsy mila fitsina amin'ny rano Jesosy. Tsy adiniko mihitsy ny fanaon'ny mamanay. Fomba fiasan'ny olona any ambanivohitra zany. Fa tsy mety amin'ny mamanay mihitsy ny mahita an'izany hoe kopy kafe, satria izy mpisotro kafe hoe tandalerina, vilia tandalerina. Tamin'izany mbola tsy nisy vilia bakolo fa vilia vy daholo ny asa tamin'izany. Dia vilany tandalerina. Mamanay moa mipetraka any ambanivohitra fa ny rainay mpitady ravinaritra ny Amborontsiraka. Tsy mety aminazy mihitsy zany. Fa inona ny zavatra ataony? Isam-bolana mialatsiny rehefa efa ela ilay izy mety mihoatra mety latsaka. Isam-bolana dia ataony ao anatin'ny koveta anankiray ny vilia sy ny vilany ao an-trano sy ny sotro. Tamin'izany mbola tsy misy sotrana fa ilay aluminium mariny daholo miaraka amin'ny kopy kafe. Manao fa aleloha izay mpisotro kafe rehetra. Be da be mpisotro kafe zany nareo. Sasany mahatsiarotsiaro. Alleluia. Dia mitondra lavenina izy, tsy saribon fa laveninao apatana, dia hoentina amin'ny vilia anankiray. Andeha ho aiza mandeha ery andefa ny tanàna ery no fahatsakana sady misy rano kororona be ave. Dia makeo izy malany any amin'ny adiny raiky. Dia alainy ilay kopy dia asiany lavenina kely ao anatiny ao. Ianao tsanjany sœur, dinareo mpivarotra kafe io. Dia alainy ilay lavenina dia atao dia ao amin'izay dioviny ohatran'izao amin'izay ny kopy iny. Dia dioviny koa ny ivelany.
sokiny lay molotry lay ino moa molotry le tasy iny dia atramin'lay sofiny le tasy manao zay anatiny diofo sokiny tena hitany hoe lasa miverina vaovao zay vao maka savony dia maka ravina ahitra dia akobana lasa vaovao zay le mamotsy zay alainy koa vili dia atsiny lavenina ao anaty mbola tanora izy tamin'izany diovina ohatran'izao milavenina diovina izy zany tena mpanao an'izany eo an-tanànana io dia alainy koa vilany dia tahaka an'izany dia diovina tonga ny tanàna mbola kely zay tamin'izany tonga ny tanàna kaky ianao masaka ve mivary reketsy masaka avoakany amin'izay vili kaky ao ohatry toatra amin'ny vilia vaovao tosotro vaovao daholo fa ahoana nyfotsiko teny am-panjakana io alleloia dia fotsy lasa tahaka amin'ny vaovao ny raha jesosy tsy manadio ihany fa mamotsy ihany koa no sasany sy no fotsiny tamin'ny rano zanak'ondry androany dia mila fotsina ianao atamin'ilay fahotana miafina rehetra any alleloia miafina any amin'ny tsy fantatra any ary any tena maizy anao le ao atokantrano mbola mifankahita maso fa le ianao lasa lavitra amin'ny vadinao lasa lavitra ny dada sy mamanao any amin'ny miafina any lay toetra ao anaty ao lay tsy hita amin'ny pasteur misy toetra mbola miafa ao anaty ao tsy hita mpiara mivava tsy hita mpiara miasa fa misy toetra zay mihitsy lay mila fotsina amin'ny raha jesosy azany amaina anareo mila fotsina amin'ny raha jesosy samy miteny mahery ny raha jesosy mafy be sady manadimy mamotsy mafy be izavony teo fotsiny jesosy androany taotsika angataka ny raha jesosy androany mpanadio sy amotsy anao ary voavela heloka ianao dia tsy ho afaka atao anatin'ny fanandevosa amin'ny vazaha lava orina sy mena sofina fotsiny tsika fa tena ho afaka koa ambany fanandevosany devoly alleloia dia raha jesosy ny zanak'Israely dia ny rany jesosy ny rany zanak'ondry nanafaka azy tao anatin'ny fanandevosany fa ny lavavaka zany raha tsara ny tantara 700 taona 700 taona efa-jaro taona aloha ny zanak'Israely no nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ny taranaka ao dia ho andevon'olona 700 taona any atanin'olona fa zao zany firena zany dia ho tsaraiko ary rehefa mivoaka avy ao ny taranaka ao dia lasa manan-karem-behivava ho ataon'i Jesosy manan-karem-behivava renao no ny amin'ny rano Jesosy amen andevy tany amin'ny tany Ezipta ny zanak'Israely manaraka tsara avy anareo azafady 700 taona fa tsisy vavaka folo sy 700 taona mbola tsisy vavaka 700 taona mbola tsisy vavaka mety any amin'ny 700 taona any zay vao nanomboka ny vavaka sy ny taraina tamin'Andriamanitra dia io falazany ten'Andriamanitra hoe ary ny zanak'Israely ny sento sy ny taray no fanandevozana no zavatra mangitsina ataon'ny Eziptiana taminazy ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany mila vavaka mila inona hoe mafy be mila vavaka zany lazana re tongava mamontsy fiambavaka tongava mamontsy ny fadikana mba ny vavaha amin'ny alina tongava mamontsy alim-bavaka ny vavana izanaiza fa anatin'ny vavaka ataonao afaka mirotsaka ny rany Jesosy anadio sy anafaka anao tanteraka izany vonina ivavaka androany dia hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy efa hitako toy fahoriany zanak'Israely any Ezipta ary efa reko ny fitaraina nolona zay mivavaka dia hitan'Andriamanitra ary nolona zay mivavaka dia herin'Andriamanitra dia hitina zao izy Andriamanitra ary hitondra azy ho any amin'ny tany soso malalaka any amin'ny tany tondra dronosy tanteraka tany tondra dronosy tantely alleloia dia anafaka anao Andriamanitra dia raha Jesosy
irako anao sisy mandeana amin'ny farao iteny amin'ny farao hoe avoany oloko anompo anahy asa tasomatsony ny oloko ela zay nanompony anao zay nijaly sy fadiranofana izy avoany oloko andeha anompo ahy tsy nanaiko farao ny amin'ny farao dia zao ihany manompo anay nareo tsy anaiko koa ny devoly fa noho ny amin'ny rahan Jesosy tsy maintsy anaiky izy androany amaina mafy be nalefa ny loza voaloha loza fahatelo faefatra misy zany raha misy zany sahona tsy hitahisa zany ao fotsy tsy hitahisa zany misy zany avandra miaraka amin'ny afo zany fa mbola tsy nanaiky aho farao ny anafaka ny zanak'Israely na inona famafisany-dohany farao na inona rehefa latsaka ny rano zanak'ondry tsy maintsy nanaiky farao ny rahan Jesosy anafaka anao androany tsy maintsy manaiky ny devoly androany raha mivavaka ianao mila miteny hoe Jesosy eo anakofony rana aho diovy amin'ny rana aho sasao amin'ny rana aho fotsio amin'ny rana aho mila mivavaka manandra-tany aroa miatsoatso fa milaza aminao irotsaka ny rahan Jesosy ao anatinao lasa olona vaovao ianao raha misy olo amin'ny Kristy dia olona vaovao izy ozy Andriamanitra loza fahafolo miaino tsara venareo samy maka ondry laray taona tandilon'i Jesosy dia atao inona alatsaka ny rany alleloia dia atentina amin'inona manareo zay sekolilady fahiny ve dia tsy mba misy malalany zany atentina amin'ny tolam-baravarana sy ny totaom-baravarana alleloia dia zao andalo mipandringana zay misy an'izany voaro ny rahan Jesosy dia miaro amin'ny loza fanampozinana tsy fanampozinana reo ina be dia be ny rahan Jesosy miaro amin'ny loza asa matahotra daletsy ny rahan Jesosy miaro amin'ny loza fa izareo nandesa azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry asa matahotra alleloia zany kristy dia hoe dia hoany daholo ty fangatsy misy amina hoanina dia zahatra efa hita misy poziny eo dia mbola hoanina ihany tsy zany fa hoe amin'ny hoe zahatra tsy apozinao dia hoy ten'Andriamanitra hoe na dia sotro raha sendra misotro zava mahafaty izy tsy ampanenina azy zany fa tsy io misy asitra dia sotroko ity efa misy mofo ty efa malaza misy pozina dia misy mitondry any amiko dia hinana matimaty fahatanatra amin'ny valalany samborobokany ianao tsisy rahan Jesosy aro anao fa raha sena tafalaotsaka amin'izany zay manana ny rahan Jesosy erendozy zay mino dia manao amaina daholo nandalo mipandingana zay nisy le raha ny rendozy nandalo mipandingana zay nisy le raha fa zay tsisy le raha naringana ny lamatoa amin'ny biby lamatoa ny zavikely lamatoa ny zay rehetra tao mpanompo naringana daholo fa izany rahan Jesosy zany tsy tantiny farao rehefa misy raha latsaka tsy maintsy misy fanafahana alleloia afaka atao anatin'ny fanandevohitra amin'ny vazaha malagasy noho le rahana malagasy be da be ny latsaka afaka atao anatin'ny saribakolon'ny vazahako ny malagasy noho ny raha zay latsaka rehefa misy raha latsaka tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra ao mainka fa ny rano Jesosy Kristy lay zanak'olo tsisy kilema raha vony ianao andray azy androany afaka ianao madio ianao fotsy taky mira-panala ianao raha lamanao fa mainina antsika tsy aby iza vony andray ny rahan Jesosy androany asa manaiky mampalahelo tamin'reto Israely reto dia zao afaka atao anatin'ny fanadivozana Ezipta any dia afaka soma tsara dia ko tonga tany amin'ny tany Kanana loza indray taty aoriana fa nandevozin'ny Babiloniana indray 70 taona indray dia mivavaka indray dia afaka indray dia taty aoriana indray afaka atao amin'iny indray ianao tsara le tantara amin'ny Baiboly
tafiditra indray tamin'ny fanadifozan'ny romana indray dia mandoetra ho an'ny romana indray dia mijaly ohatr'izany foana dia afaka tamin'iny indray raha tsy nahaisaka nandevozy ny irany amina indray tena raha tsy nahay raha tsy isy mpanampy saika tao indray tsika kristianina tsy manaika an'izany rehefa afaka dia afaka ary tsy hoe afaka ianao vita batisa dia tafiditra indray dia afaka indray dia tafiditra indray dia afaka indray fa tsy manaikitsika manomboka androany rehefa afaka dia afaka hatramin'ny farany mandra-piavony jesosy amaina dia amainy dia raha jesosy afaka manadio anao ny rany jesosy androany afaka manasa anao ny rany jesosy androany manafaka anao ny rany jesosy androany ary na dia neretinao tesitra ona amin'ny rano jesosy le nabavy anankiray namangy tany ambany vohitra nisy ranga anankiray jamba dia napetrany teo amin'ilay teo amin'ny lohan'ilay jamba ny tanany dia nataony ny raha faharoa hoe teo afako dava nataony amin'ny fo manontolo ny raha faharoa misy hery vaovao tsisy zava-maneno tsisy ninona tsisy vava fa ny rano jesosy vita nira taleranga ianao koa marary mpanirano jesosy manadio fahotanao ary orinan'izany raisinao mahay manim-pona faras tsara zay mino dia manao amainina foana zay mino dia manao amainina foana raisinao ny rano jesosy dia ho azy manao mahay manim-pona fitahina raisinao ny rano jesosy dia ho azonao mahay manim-pona vaolana eo ny fiainanao zay mino dia manao amainina ny amin'izany isan'ny fonindray ny rano jesosy Alleluia. Disulalana sinani matetika rakio tangatsika tuni takini utako ranutia sasa kumanatuna wa Jesus tunanao Jesus ewa mindilu waranuna Jesus eo ny rano jesosy fa raha tsy mivavaka anao androany tsy misy fiantraika aminao ny rano jesosy raha tsy mivavaka anao fa mihaino izay vavaka atao amin'ny pastera fotsiny tsisy dikany aminao ny rano jesosy fa mila mivavaka tahaka ny Israely ianao dia milatsaka ny rano zanak'ondry afaka ianao isan'ny fonina hivavaka androany isan'ny fonina hiantsoantso ny rano jesosy anadio azy tsy anadio fa anafotsy mihitsy ary miala etonao lasa olona vaovao averitsika tanteraka izany ira zany hivavaka tsika rehefa avy eo fotsy madio anao ndio raha-pahanala